Hivavaka isika tompo. Faly misaotra anao zahay, ry Jesosy tompo. Eto mpamakivakiana an'ity fiainanay ity. Noho ny otanay dia toy ny mamaky hevitra izy zahay, toy ny mamaky tany maina tokoa. Kanefa noho ny fahasoavanao dia ao anatin'izany dia mampiboiboika rano velona anao. Ny rano velona zay miboiboika dia ny teninao. Ny rano velona zay miboiboika dia ny fahasoavanao. Dia mahazo zany zahay ka mifaly, mahazo zany zahay ka miravoravo ny fonay tompo. Na dia be aza ny mampanahy anay amin'ity fiainanay ity, dia mahazo fanomezana zahay sy tafaky sanandro. Misaotra anao zahay fa tafangonay eto koa zahay. Tafangonay eto zahay eo ambany fitarianao. Raha izahay samirery dia sy fantatray hoe ho aiza zahay, makay zay zahay. Kanefa noho ny aminao Jesosy dia mazava ny lalanay. Mazava fa ianao mitarika anay. Mihoatra lavitra anao misesy ianao zay mitarika ny olona tany anefitra, fa ianao ny tena mitarika anay amin'ny lalana tsara, amin'ny lalana marina, amin'ny lalam-piadanana, amin'ny toerana zay tsy misy tahotra, na dia besaka aza ny zavatra zay mampatahotra amin'ity fiainana ity. Asio fiadanana ny fon'ny olona tsirairay zay tonga eto tompo. Kanefa ianao koa sy mba mahafoy ny olona. Na tonga eto izy na sy tonga eto tompo dia ianao mamangy azy eny tompo. Sy mba diso anjara zay sy eto koa. Fa ny fahasoavanao dia haingam-pandeha indrindra. Tahaka n'inona angaha ny ilazana azy. Sy mba tahaka ny fahazavana zay fantatray fa haingana zany. Fa haingana lavitra noho zany fahasoavanao zay mikarakara ny olona zay sy tonga eto koa noho ny antony samby hafa. Kia ny olona anao tompo. Sy mba misy olona halanao zany na dia kely aza. Fa dia kia olona anao tompo. Zay no mahafaly anay, zany no maharavo anay, zany no anananay toky, zany no anananay fanantenana koa. Da io ny teninao zay fandrenesina tamin'ny vaky teny masina. Teninao zany, sy tenin'ireo zay nitondra azy teto anatranay, fa ianao no miteny azy, ianao no manambara azy. Ny teninao indrindra zany tompo, ka dia omeo finoana zahay fa efa nandre zany zahay. Mipakaty anatin'ny fonay zany mba hanafatahotra anay, mba hanaisitra ny aizina, hanaisitra ny rofy ihany koa zay mahazo anay amin'ity fiainanay ity. Ankehitriny koa zahay dia mangataka anao zahay mbola hore ny teninao. Sy tenin'ny hafa ny horenay fa ny teninao ihany tompo. Ka dia mangataka zahay mba samy hahazo anjara amin'izany teny zany, hoentina mody zany, hoentina hiainana zany, hoentina hivelomana zany andavanandro, hifampizarana. Sy ny mofo ihany hifampizaranay. Fa ny tena mofo dia ny teninao zay mofonaina, zay no mila hifampizaranay koa. Mahavetra ane zany tompo, mahasambatra zany, mahafaly zany, maharavoravo indrindra zany ho an'izay mandray azy. Ankehitriny ara horenesina ny teninao tompo, dia ta io ny teninao zay horenesina amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'izao tompoko, ankoatrin'ireo zay fandrenesitsika tamin'ny vaky teny masina teo, dia mbola horenesitsika ihany koa zany, araka zay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina. Izany dia hiarahantsika mahita ao amin'ny Matio toko 5, andininy 20 ka hatramin'ny 2:20. Matio toko 5, andininy 20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hiaraha mahita izao dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Valazaiko aminareo, raha sy mihoatra noho ny any mpanoradalana sy ny fariseo fahamarinanareo, dia sy hiditra amin'ny fanjakany lanitra misy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona, ary zay mamono olona dia miendrika ho elona amin'ny fisarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elona amin'ny fisarana.
Ary nazovy no anao amy rahalany hoe ompona ianao dia miendrika ho ilona amy sinediona. Ary nazovy no anao hoe foka ialahy dia miendrika ho amin'ny elo mirehitsafo. Ary am'izany raha mitondra ny mpanatitrao ho amin'ny alitara ianao, ary eo no mahasiaro fa ny rahalahinao manana alahelovinao, dia avelao ondroany alitara ny mpanatitrao ka mandehana aloha ataovy zay iavananao amin'ny rahalahinao. Ary rehefa miverina dia atery ny mpanatitrao. Miavana faingana am'izay manana ady aminao. Raha mbola miara dia aminy ianao, andrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpisara, ary ny mpisara kosa hanolotra anao amin'ny mpamaky, ka dia atao ohatrany maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandoanao ny variraveto farany indrindra. Ray masonao, mana masinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra araka ny ambara ao amin'ny Salamo 140 zay azonao vakina moa zany toko rehefa any an-tranonao. Araka ny ambara ao amin'ny Salamo 140 dia eny an-danitra Andriamanitra no miondrika ka mijery ny taranak'olombelona. Mijery azy raha toa ka mba misy mitady an'Andriamanitra na sia, raha ohatra ka mba misy marina na sia. Ary rehefa nandinika Andriamanitra, sy mba maso ny olombelona ny azy, sy mba maso toy ny any tenako ny azy, fa maso zay mahatakatra ny sy takatra sika, mahadinika ny fo, mahadinika ny fanahy. Andriamanitra dia mahalala ka miteny hoe sy misy marina na dia ray azy, sy misy zay mitady an'Andriamanitra na dia ray azy, sy misy zay sara na dia anankiray azy. Samy efa nivily izy rehetra, samy efa mania tahaka ny ondry izy rehetra, ka dia tenin'Andriamanitra moa zany toko ka sy mba mandainga zany. Andriamanitra no mampiteny ny mpanao salamo tamin'ny alalan'ny fanahiny zay omeny azy ka miteny izany. Eo anatran'izany dia rasy isika, sy rasy ho azy fa rasy no ny otamoa. Ny fahotana no mamely ny taranak'olombelona rehetra, ka dia simba ny ota izy. Eo anatran'izany Andriamanitra dia malahelo izy, malahelo ny fony. Andriamanitra ve tahaka n'inona moa ny fomba n'Andriamanitra, tahaka n'inona ny fon'Andriamanitra? Andriamanitra dia makahala ota fa tia olona. Tian'Andriamanitra ny olona fa ny ota ny halany. Tian'Andriamanitra ho tafasaraka amin'ny olona zay tiany ny olona, ny ota zay halany. Zay ny fomba n'Andriamanitra. Ka hatramin'ny taloha indrindra, hatramin'ny mandrakizay zany dia namoaka didy Andriamanitra. Ny didy naboaka an'Andriamanitra dia sy didy androany zany fa didy mandrakizay. Izany didy mandrakizay zany didy mandrakizay momba ny famonjena ahy, momba ny famonjenanao, momba ny famonjenan'ny taranak'olombelona rehetra. Iza nefa ny raha n'Andriamanitra hanatanteraka an'izany? Ny zanany Jesosy. Jesosy no manatanteraka an'izany famonjena sika zany. Famonjena ahy zany, famonjena anao zany, famonjena sika zay tafangona eto koa zany, kanefa famonjena n'ireo olona marobe zay sy fantasika akory azy, taranak'olombelona mpanota. Ao anatin'izany reo efa lasa, efa sy am'izao fiainana izao sony, kanefa ao anatin'izany ihany koa ireo taranaka ho avy,
zay mbola tsy miseho azy. Zany no fomba n'Andriamanitra. Naniraka ny zanany Andriamanitra, naniraka ny Jesosy zanany. Zany fanirahan'i Jesosy zanany, ny zanany malalany zany dia Jesosy zany dia zava-dehibe amintsika. Mankalaza ny Pasaka sika fiangonana, izany mankalaza isika fa tsy hafa. Amin'ny zoma masina sika dia mankalaza ny anankiray zay atao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra. Iza moa zany zanak'ondrin'Andriamanitra zany tompoko? Dia Jesosy zany. Lehilahy anankiray natao hoe Jaune ny anarany. Tsy maninona, mety mitovy anarana amin'ny anankiray amintsika izy angamba. Fa zao Jaune ny anarany zany mpanompon'Andriamanitra zany. Jaune nomen'Andriamanitra ny fanahiny ka dia nahitan'i Jesosy ny sangasangana izy ka nanoro azy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana saotolo. Zanak'ondry Jesosy. Zanak'ondry sisy klima zay ny zanak'ondry fantatra amin'ny Baiboly. Zanak'ondry tsy misy klima kanefa be klima. Mahagaga zany. Tsy misy klima izy kanefa be klima. Aveza ny klimany? Ny klimako ny nentin'ny tompoko. Ny klimanao ny nentiny. Ny klima sika zany no nentin'i Jesosy. Ka dia ny baby ota izy, ny vesatrota izy, ka dia ny ota zay vesariny dia esoriny zany, esoriny tamiko zany, esoriny taminao zany. Zay no vaovao mahafaly ny Pasaka moa, zay fa fantasika, indrindra fa vaovao mahafaly ny zoma masina. Ka dia olom-boavonjy isika, olom-boavitra isika, olonanavotana isika, kanefa na dia zany aza dia ao ny sarona zay mandrakotra ny fosika, mandrakotra ny fijerisika, mandrakotra ny fanahisika, zay tsy ahafantarasika ny lalana. Misy anankiray, sy Jesosy zany. Ny an'i Jesosy dia ny manavotra sika izy. Izy no manaisitra ny fahotako, manaisitra ny fahotanao. Misy anankiray, ny fanahy masina zany. Ny fanahy masina no mitarika sika tsirairay ho amin'i Jesosy. Raha sy zany dia tsy mahay manatona an'i Jesosy sika fa vao mahita mandositra azy aza. Satria maizina loatra no miota isika. Ka dia tsy mahay manatona an'i Jesosy. Ka dia misy anankiray zay mitari-dalana sika, dia ny fanahy zany. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ty dia tsy resika zany rehetrarehetra zany. Tsy resika eto zany, fa ny resika dia zao. Jesosy no miteny. Jesosy manambara. Ny teny Jesosy zany, voalohany indrindra, dia ao amin'izay atao hoe vokatry ny fanavotana nataony. Rehefa navotany Jesosy isika, izy nanavitra sika tamin'ny rany, izy nanavitra sika tamin'ny fahafatesany sy amin'ny keloka, izy nanavitra sika tamin'ny asa-panavotana izay nataony. Ka dia zao, izay olona navotana marina kosa nefa dia zao. Sy mba hoe marina ho azy izy. Tsy hoe marina raha teo isika, fa izao ny fahamarina sika dia ny miaiky fahotana. Zay. Miaiky fahotana, zay ny mahamarina sika. Ka dia zay indrindra lazay Jesosy eto hoe, raha sy motra no ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseao fahamarina anareo, sy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy anareo. Ny mpanoradalàna sy ny fariseao dia mandanja ny lalàna izy, ka manao hoe efa vitako ny toy izao sy ny toy izao, efa vitako zany, efa tanterako zany, marina aho. Ka dia io indrindra ny lazaina hoe marina ho an'ny tenany ihany izy, fa tsy marina ho anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olo marina ho anatrehan'Andriamanitra dia ny olona zay milaza hoe marina ny teninao Andriamanitra fa mpanota aho. Marina ny teninao Andriamanitra fa meloka aho. Tokony velo mandrakizay ny tenako noho ny amin'ny zanakao Jesosy anefa dia navelanao ny heloko. Fa isika mila miaiky fahotana aloha. Fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy fehikim-pahotana. Fa raha tsy misy fehikim-pahotana dia aiza moa no inona amin'izany? Ka dia ny fahafatesan'i Jesosy, ny fanavotan'i Jesosy dia mitaky fehikim-pahotana zany. Ny toriteny zay atao hoe tom-piangonana, ny vakiteny zay atao hoe tom-piangonana, ny fampianarana zay atao hoe tom-piangonana, na any an-trano koa aza,
raha misy zany na any amin'ny quartier na any amin'ny cellule de prière fanaotsika dia zao izy zany dia famafazana ny rano Jesosy zany ny rano Jesosy zay nalatsaka tamin'ny zoma masina dia afafin'izay mamaky teny, afafin'izay mampianatra, afafin'izay mananatra ihany koa, afafin'izay mitory-teny amin'ny olona. Raha misy olona miaiky fahotana ao anatin'izany famafazana zany, izy ny marina tompoko. Miaiky fahotana, marina ny an'Andriamanitra. Koa ny mahamarina antsika dia ny fanomezana rariny an'Andriamanitra. Fa tsy hoe fanomezana rariny ny tena, fa fanomezana rariny an'Andriamanitra. Io zany mahamarina ny mpanota moa dia efa diso raha teo satria mpanota izy. Fa ny mahamarina azy dia ny fieken'ny fahotana. Ny fahasalamana fototra zany ara-panahy dia fieke-pahotana. Raha misy olona tsy miaiky fahotana dia marary izy. Fa raha misy olona miaiky fahotana dia zao na marary aza izy ka miaiky fahotana dia izany fiantohan'ny fahasalamana tokoa. Fiantohan'ny fahasalamana ny fieke-pahotana. Ka dia zava-dehibe ny fieke-pahotana, zava-dehibe ny fieke-keloko. Io tena harena sarobidy, sy avy aiza nefa zany fa avy amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitary-dalana antsika ao amin'ny Jesosy. Ny fanahy masina no mampiaiky antsika hoe teny Jesosy tokoa zany. Rahan'i Jesosy tokoa no fafy amiko fa dia zao miaiky fahotana, miaiky Andriamanitra aho fa mpanota. Kanefa zao no ny ota dia indraindray sika manao dia sy hitako moa zay ota nataoko na dia kely azy. Sy mba dia sy saroko zany. Sy mahasiaro an'izany aho na dia kely azy. Zay dia fitaka be zany tompoko. Fitaka zany. Ka dia zay mahatonga ny mpanoron'Andriamanitra anankiray izay atao hoe Lutera manao hoe na dia sy sapanao aza fa nanotanao. Na dia sy saroanao sony aza hoe nanotanao fa dia ny mifanotra amin'izay ihany saroanao dia zao minoa fa efa nanota. Mila inoana ny ota. Mila inoana fa mpanota. Fa raha isika dia sy mahasiaro an'izany amin'ny mahanofota asika dia sy saroana zany tompoko. Dia mila mino isika. Mino aho fa efa nanota na dia sy saroko aza fa nanota aho. Zay ny fiantohan'ny fahasalamana tompoko ara-panahy. Kanefa sy ny fahasalamana ara-panahy ihany zany fa fahasalamana ara-tena ihany koa. Rehefa manomboka miaiky fahotana ny olona dia tena asan'ny fanahy zay dia hanomboka ho salamana izy zay. Misokatra ny fahasalamana ho azy. Tena zava-dehibe zany tompoko. Tamin'ny toerana niasana dia misy marary maro satria misy hopitaly moa ny toerana dia ny olona hoe ny toerana zay vangin'ny pretra na ny pastora dia matetika mihasalama ny olona. Matetika mavitrika ny olona dia mbola marary azy satria nahoana? Satria afaka miaiky fahotana. Afaka nahasapa fa mila ny rano Jesosy hanadio. Afaka mahasapa fa tena mpanota ny olona ka dia mila ny fanavotan'i Jesosy. Fototsy ny fahasalamana ny fieke-pahotana tompoko. Raha miaiky ny fahotana isika hoy ny mpanoratra ny epistily dia Andriamanitra mahatoky sy marina. Sy mba sy marina izy, sy mba sy mahatoky izy ka mamela ny fahatasika sy manadio asika ho afaka amin'ny sy fahamarinana hely. Zay zany zavatra anankiray voalohany resahana amin'ity teny anjarantsika ity. Ny zavatra anankiray faharoa zay sy lavitra an'izany, ny vaovao mahafaly ny pasaka ihany resahana eto dia zao ao zany ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Zay ny tazana eto, Kaina sy Abela dia mpirahalahy. Ary izy ireo zany dia nanana alitara. Tamin'ny andro fahiny dia nanana alitara ny isam-pianakaviana. Ka dia fanatitra tany amin'ny alitara izy ireo. Fa ny zavatra anankiray lehibe dia zao. Ny an'ny Kaina dia nanatitra ny vokatry ny tany izy. Fa ny an'ny Abela nanatitra ny vokatry ny fiompiana. Samy an'Andriamanitra ny ireo. Samy tian'Andriamanitra ireo. Fa sy ireo ny zava-dehibe. Fa ny fony zay manatitra azy. Ny fony zay manatitra azy ny zava-dehibe. Ka dia zao ny fony Abela na dia sy voalaza aza dia zao Abela dia nieritreritra fa sy mendrika izy. Sy dia manao ahoana izy. Ka dia nanatitra fanatitra zay heverin'ny tenany fa sy mendrika kanefa dia Andriamanitra moa no derainy. Andriamanitra no ankalazainy ka dia nisy fieke-pahotana tao am-pony. Fa Kaina kosa na dia sy voalaza aza zany
dia inoana fa mety mideadeaka ihany izy ka nanao hoe ny tenako dia manatitra zavatra ankasitrahan'Andriamanitra kanefa ny fony lavitra an'izany ka dia sy nisy fekepahotana loatra atao anatiny. Ary rehefa nieken'Andriamanitra ny fanatitry ny zandry ny Abela dia nialina ny lehilahy, nialina izy, nidiram-pialonana izy. Ka hatreo zany dia simba ny zavatra rehetra. Ambara ry zany fa tazo sika eto amin'ity teny anjarasika ity ny didy fahadimy manao hoe aza mamono olona. Io didy fahadimy io zany dia tena zava-dehibe io, ny hoe aza mamono olona io. Fa saingy, ino moa ny atao famonoana olona? Ny famonoana olona hoe Jesosy eto dia sy fikapohana olona loatra. Sy hoe rehefa mikapoka olona dia hoe mamono olona. Tsy misy olona mikapokapoka fahatany zany. Tsy misy olona hoe mitombokansy olona foana zany. Tsy misy olona hoe mitifotra olona foana zany. Afa-tsy ny hoe tratry ny bala very moa hoy ny olona. Balle perdue hoy ny teny vazaha. Ataoko hoe bala very. Raha tratran'izany igny tsy nisy olona nikendrena fa dia lasaka am'izay mahalasaka azy any. Raha tratran'izany dia mampalahelo. Ka zao tsy misy olona afaka havita matevina hamono olona raha tsy efa tezitra tamin'olona aloha izy. Ka am' Jesosy zany ny fahatezerana ny tena loharan'ny famonoana. Ny fotezitra zany dia io zany loharan'ny famonoana. Ka dia io ny tenen'i Jesosy hoe raha misy tezitra anie dia tokony hotoriana amin'ny tribonaly izy. Raha misy tezitra anie dia tokony hotoriana any amin'ny Sinedriona izy. Fa Jesosy milaza mafimafy kokoa noho izay ka hoy izay. Raha misy tezitra amin'ny raha lany ka manao hoe sa misy antony ianao. Na hoe foka ialahy dia zao. Tokony ho any amin'ny helo rehetra aby zany olazany Jesosy. Sy mba hoe ho any amin'ny tribonaly ihany. Sy mba hoe ho any amin'ny Sinedriona ihany izay tribonaly mpiangonana tamin'izany fotoana zany. Fa tokony ho any amin'ny helo rehetra aby. Tokony ho levon'ny afony fahatezeran'Andriamanitra. Zay niany Jesosy. Ka dia sy hafa fa ity zany dia mididy fahadimy ihany resika eto ny akony. Aza mamono olona. Io zany no resika eto. Fa ny olombelona moa dia mifamono. Hatramin'ny andron'ny Kaina zany dia mifamono ny olona. Fa Kaina zany ny haiko fahotana ihany raha mamaky tsara ny tantaran'ny Kaina sika. Rehefa avy namono ny Abela izy ka nasian'Andriamanitra, Kaina, aiza moa anao, aiza ny zandrinao. Izy namaly biraingana ihany manao nga zaho mpitandrina ny rahalako, nga zaho mpiambina azy. Anao dia mpiambina ny namanao. Zay sika, samy pasteurany eo akaikiny sika tsirairay avy. Ka dia zao natao hitandrina azy, natao hivavaka ho azy. Ka zao rehefa hitany Kaina fa voa izy, maty izy, nanota izy, nanota ny sitrapon'Andriamanitra, namono olona izy. Dia hoy izy hoe lehibe ny valy niotako sy zakako zany izy. Mihoatra noho ny zakako zany Andriamanitra hoy izy. Raha mizaka azy aho dia sy zakako zany izy. Fekepahotana zany toko. Lehibe ny valy ny fahotako izy. Mihoatra lavitra noho zay zakako. Zay ahita azy zao dia hamono aho izy. Mihaiko fahotana izy. Efa fanomboan'ny fekepahotana ihany zany na dia sy mbola tena tanteraka azy toko. Fa misy anankiray. Jesosy zany. Izy no nandray ny toerany Abela. Isika rehetra dia samy manana ny toerany Kaina daholo sika rehetra. Samy Kaina daholo sika rehetra amin'ny ankapobeny. Samy mety tezitra ny tenako sy ny tenanao. Samy mety mamono arak'izay ny tenako sy ny tenanao. Fa misy anankiray zay misolo any Abela. Jesosy zany. Izy no misolo any Abela. Kanefa Jesosy zany dia ao aminy no andraisasika mpamelany keloka toko. Na iza zany na vita matevina amin'ity fiainana ity manatona an Jesosy, manatona an Jesosy dia izy no mamela heloka. Izy no manadio. Ka dia zay no vaovao sara, zay ambara eto amin'ity teny, zay anjarasika ity toko. Ka dia ny fanatonana an Jesosy, ny fiekepahotana. Kanefa tsy hoe mihaiko fahotana ihany fa ny fifakepem-pahotana zany.
ny olona dia mila miaiko fahotana anatrehan'Andriamanitra kanefa sika samysika koa dia mila mipampiaiko fahotana. Zay no zava-dehibe. Io trosa be io, trosa io toko. Ny fiarahamonina ny moka na ny moanina ny fanaony zany no alazaiko. Iaso manao hoe zay ny tena tsy maintsy izy kanefa ambara ihany toko. Ny fanaony moanina zany, karazana moanina izy ty, rehefa hariva ny andro dia mandoa trosa aloha. Likidevana hoy ny fiteny vazaha, manao liquidation trosa rehetra. Sao dia misy trosa, sao dia misy trosanao amiko. Inona moa zany fa ny heloka le zany. Mifamela heloka ny moanina isakariva. Sao dia mba misy zavatra mipetrapetraka any. Sao dia mba nananao trosa be ao na trosa kely. Sao dia ijanonan'izay aby. Zay koa zany zava-dehibe amintsika. Ny tompo dia asain'ny tompo mijery ny masoandro sika. Ny masoandro ty toa sy hitanao. Kanefa ny tena zava-dehibe dia hoe aoka sy ho traty ny masoandro ny letika ny fahatezera sika. Tezera fahazamanota ary aoka sy ho traty ny masoandro ny letika ny fahatezeranareo hoy Paoly apôstôly. Kanefa hoy soratra masina indrindra zany. Ka dia zay tompo. Asaina mibebaky sika. Asaina miaiko fahotana sika. Kanefa asaina mifanatona ihany koa. Asaina mifampiaiky sika. Eo dia zava-dehibe ny hoe na dia sy sapanao aza na dia sy sapako aza. Aleo ihany manao iaho mety misy ota sy sapako any. Mety misy ota miafina ao anatin'ny foko. Dia zao aleo miaiky. Aleo miaiky hoe dia misy ota mety miafina ao anatin'ny foko. Savana ny fo toko. Zay ny pratika ny ziosy. Ny ziosy mandrakakehitriny alohan'ny sabata dia zao tsy maintsy ariana daholo ny zavatra zay momba ny misy karbonetra zany na biscuit zany na ranon-zavatra zany na inona zay misy karbonetra na misy lalivay rehetra dia ariana zany alohan'ny sabata mba hadio ny trano, mba ho kasera ny trano. Asika tsy manarinary zavatra tahaka an'izany, sy pratika sika zany sy fanao sika moa. Kanefa misy alaisika tahaka ihany zany. Ny fosika ny mila savana zany. Mila savana ny aty foko, mila savana ny aty fonao. Sao dia mba misy karbonetra ao. Sao dia mba misy lalivay ny fahotranao. Sao dia mba misy lalivay ny fahatezerana. Sao dia mba misy lalivay ny fankahalana olona ao anatinao ao. Dia zao mila savana zany. Mila ariana zany. Aiza ny mahavitana zany moa raha sy ao ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny mampianatra an'izany. Raha sy ny fanahy sy afaka manao an'izany sika. Fa tenana ihany zay ariana matetika. Ity dia azoko ariana ihany ty. Fa ny anankiray tazony koa. Aza misy avela toko. Aza misy avela fa ario daholo. Fa io dia tonga ihany koa manaraka dia. Ny anjara sika zany dia manary azy. Manary azy. Tsy mandelindely trano. Sy amindrana fo mihitsy izy. Fa raha amindrana fo izy dia tahaka ny Saoly mpanjakan'Israely. Efa tenen'Andriamanitra hoe ariana daholo reto fa tena sy izy reto. Tsy maintsy dorana daholo. Sy foiny Saoly ny zavatra sasany. Sarosarobidy dia nitehirizina ho azy. Manotra zany. Sy manoa zany. Mikomy amin'Andriamanitra. Fatasika ny aparan'ny Saoly. Fatasika ny aparan'ny Saoly. Fa nesorin'Andriamanitra tsy teo no eo kanefa dia nesorin'Andriamanitra sy ho amin'ny fanompoana izy ka nisoloana ny Davida tamin'izany fotoana zany. Ny antony dia fanahiny sy fanoavana aza mba mamindra fo amin'ny raha sy oapotoko. Voninahitra ny fon'Andriamanitra raisoranaka ny fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso ny fitakiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy toko ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen.